Fety ny manamboninahitra ny faharoambin'ny folo ny volana janoary. Efa misy ny fankalazana isan-taona ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Tamin'ity indray mitoraka ity, nitsotsorona ny fankalazana noho ny fahalasana ny jeneraly Radona Eli Ratiarvelo. Ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manokana dia tsotra ny fankalazana teny amin'ny tobo miaramila Anrova. Araka ny rahantsika malala moa zany dia androany ny andro natokany manamboninahitra fankalazana ny andro zany manamboninahitra zany hira Madagasikara. Mitovy amin'ny manamboninahitra rehetra hira Madagasikara zany dia mahatsiaro an'izany izay aty Mahajanga. Kanefa rahantsika malala fa nisy rahalahy zany namoneny tany Antananarivo any dia dikan'izay zany dia manaja ary miondrika mpanajana an'izay fahalasana an'izay rahalanay izay zahay dia tsy araka ny fanaovana azy isan-taona. Ny rahalana io zany dia ny chef d'état-major mitafika nabakabaka ny ainy omaly dia mitovy amin'ny rahalahy rehetra ira Madagasikara zany izay eto Mahajanga miondrika mpanajana amin'izany ary manao ny fahatsiarovana amin'ny fomba tsotra satria efa nisy ireo zavatra nomanina ny aktivité rehetra zany dia najanona daholo. Fa ireo zavatra nomanina kosa dia tsy maintsy taterina satria manjary simba fotsiny izy ary manimba ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiarahamonina zany. Daty manatantara sy manandanja ho an'ny tafika malagasy ny faharoambin'ny folo ny volana janoary. Manambara ny antony nankalazana ity dady ity ny tompon'andraikitra. 12 janvier moa zany raha araka ny tantara io zany ny fotoana nanambony ireo manamboninahitra voalohany tao amin'ny akademia ny fianarana ka miraisinao ho tradition zany izy io tao amin'ny akademia miaramila ka ny manamboninahitra rehetra eraky Madagasikara zany dia mahatsiaro ny daty voalohany io dia mamarina dia ankalazaina amin'izao fotoana zao. Sembandraona araka izany ny fankalazana ny fety ny manamboninahitra tamin'ity taona ity ho antsika teto Madagasikara.